Miarahaba tompoko kilasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fandaharana lalino. Niompana tamin'ny teny malagasy ny fanadihadiana hoentina aminao atao anatin'ny fandaharana amin'izao fankalazana ny iray volany teny malagasy izao. Tsy mahafehy araka ny tokony ho izy ny teny pireneny intsony ny ankamaroan'ny malagasy amin'izao fotoana noho ny fidiran'ny kolontsaina vahiny sy ny firoboroboan'ny teknôlôjia. Hitantaratra izany eny anivon'ny fiarahamonina, eny anivon'ny komuna sy eny anivon'ny tambazotra tserasera. Miteraka olana goavana izany ary mety hamotika tanteraka ny teny malagasy raha tsy misy ny vahaolana roso. Manana andraikitra voalohany amin'izany mpitondra fanjakana sy ny ministera voakasika ary manana andraikitra ihany koa ny tsirairay. Inona no mazava-dehibe ny fifehezana ny teny malagasy? Io no fanontaniana goavana mipetraka ka hoezana ho valiana atao anatin'ny fandaharana. Manasanao ary anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Noho ny fahazarana miteny diso sy manafohy teny eny anivon'ny tambazotra tserasera samihafa, maro amin'ireo mpianatra amin'izao fotoana no tsy mahafehy firy intsony ny fomba fiteny sy ny fomba fanoratra ny teny malagasy. Fahazarana izay tonga an'izy ireo any an-tsekoly ihany koa indrindra amin'ny taranja malagasy. Mampiasa finday zay dia rehefa miresaka amin'ny namana dia tsy maintsy mampiasa teny fampiasa isan'andro ihany. Atahorana ihany izy ndraindray ka satria misy diso-tsipelina foana. Ilay izy hita amin'ny ohatra hoe amin'ny malagasy zao dia hita be ilay izy hoe ty diso-tsipelina be mihitsy ny fahazarana an'ilay izy. Zay zao dia tsy mety mihitsy aloha be dia be diso-tsipelina rehefa zatra an'ilay fanafohezan-tena anaty FB moa tena fampiasa an'ilay izy. Raha ohatra hoe miteny ianao zao dia anaty tambazotra serasera zao izy tonga dia enina double V fotsiny mahazatra ny akabetsahany anaty FB nefa diso-tsipelina be zay. Manafohy teny rehefa sendra misy teny lava be eo ampiasaina. Misy fotoana ilay izy hoe raha miresaka amin'ny ankizy dia lasa lava be dia tsy maintsy manafohy teny. Manoloan'izany, nanamafy ity mpampianatra taranja malagasy ity fa maro amin'ireo mpianatra no tsy mahafehy sy manamaivana izay teny malagasy izay noho ny fahazarana manoratra sy miteny diso. Tsy fahafehezana izay misy fiantraikany goavana amin'ny salanisa azon'ireo mpianatra ny an-tsekoly. Eo amin'ny famoahana hevitra raha aty amin'ny kilasy ambony tsy dia mahafehy loatra ny famoahana hevitra. Raha eo amin'ny fanoratana indray dia eo amin'ny fampiasana fanafohezan-teny sy ny fanoratra any amin'ny Facebook. Lasa tsy voahaja intsony ny tsipelina. Ohatra fotsiny dia ozy izy ao. Ianao dia ataony W. Ianao ozy izy, ianao ilay izy zany dia ataony W ilay izy ianao. Be dia be mihitsy zany ny teny malagasy ataony an'ilay fanoratra any anaty Facebook dia matetika zany rehefa mitsara ianao dia ohatra ny tsipelina. Ny teny sy ny soratra, ny fomba amam-panao, ny kolontsaina, ny fiarahamonina, ny zavakanto, ny tantara, ny siansa sy izay rehetra momba ny Madagasikara no mampiavaka azy amin'ny firenen-kafa. Tafiditra anatin'ny iray volany teny malagasy isika izao. Ka loha hevitra no safidiana ho an'ity taona 2024 ity ny hoe teny malagasy, teny velona, teny miaina ary teny mandroso. Maro ankilan'ny olana mitranga eny anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena raha ny teny manokana no resahana. Ho an'ireo ray aman-dreny, sarotra ho azy ireo ny anitsy ny zanany no ireto farany izay efa tafaroboka lalina anatin'ny tambazotra tserasera ankehitriny. Ny ankamaroany ny teny miparitaka amin'ny tambazotra izay manova endrika ny teny malagasy ka tsy ahitana taratra intsony ny fahafehezana azy raha ny fanazavana. Very mihitsy ilay malagasy, lasa mifangaro. Ohatra ny hoe tsy mahazo eo hevitra raha tsy mifangaro kelikely vahiny. Lasa tsy manana ny maha izy ny maha malagasy intsony fa lasa very zany ilay maha malagasy. Ny ankizy tena tsy voahitsy mihitsy. Indrindra moa fa mahazo an'ilay Facebook tena sarotra kely. Na ny matera malagasy ary any am-pianarana ohatran'ny ratsiratsy kely. Tsy voafehy ny ankizy. Raha ny zavatra hita aloha zao amin'izao fotoanandro zao ny fiteny malagasy aloha zao tena tsy voafehy indrindra fa ny ankizy ankehitriny. Fa raha amin'ny teny gasy izy dia mandeha ao foana ilay teny frantsay ilay teny avy any ivelany fa tsy dia tena voafehany tsara raha hatreto aloha. Ny antony mahatonga an'izay zany ny fihazakazahan'ilay resaka teknôlôjia amin'izao fotoanandro zao no mahatonga an'izay zavatra izay dia lasa morona lavitra amin'ilay fiainana avy any ivelany zany ny gasy amin'izao fotoanandro zao fa tsy dia tena mirona amin'ilay fiainana teo aloha. Raha na ny zanako aza zao raha hoe mandefa mesazy amiko
dia ny ankizy ankehitriny mantsy efa hafahafa zay izy rehefa mandefa message fa teny tapatapahana dia sarotra be na ny fomba famakitana azy raha mijery an'ilay fomba famandefasa message aby zao amaray aman-dreny tena moa dia mezaka manoro foana tsy manitsy azy hoe zao rehefa ohatra ka hiteny rehefa ato aloha zao tsika dia miteny araka an'ilay fitenitsika ato ny fahaverezan'ilay teny malagasy mantsy zao ny zavatra tena hitako hoe na le ray aman-dreny ary ny sasany dia efa manao sala am'le mitovy am'le ankizy ankehitriny ihany koa na le fiteny mifangarongaro zay rehefa miresaka tsy tena miteny gasy tsara ohatran'izay zany no problème am'le izy dia sarotra na le fehezana an'le ankizy ary fa le ray aman-dreny hampianatra sy hanoro aza miaina ao anatin'le izy tranga iaraha mahita ary lasa olana eny anivon'ny fiarahamonina ankehitriny araka izany ny olom-pirenena tsy mahay miteny manonona sy manoratra ny teniny taizany lesoka anjarany tsirairay ny mandinika fa raha ny fanadihadiana natao ahitana taratra ny maha izy azy ny tsirairay ny fahafehezana ny teny malagasy na tsy mahafaty ato ange mahay mifeny teny pireneny andrinandrindra rehefa hoe mafeny teny pireneny zany ianao dia tena hoe manana rery anaty manana fatokisa-teny amin'ny mahamalagasy anao ary zay fatokisa-teny amin'ny mahamalagasy zay mahatonga anao tsy mieritreritra anao ambanin'ny firenena hafa na ambanin'ny olona hafa zay ny tena antony io teny io misy lanja ngeza be ao amin'ny atao hoe mahizay na hoe personnalité io teny io fa tsy hoe mandeha fotsiny amin'izao fa ny olona tena hoe mafeny teny dia tonga dia azo antoka fa olona hoe matoko teny azo antoka fa olona andray andraikitra olona fantatra fa hoe mahavita zavatra nefa dia zavatra tsotra ohatr'izany any tena ahitana an'le izy hoe olona mafeny teny ty rehefa mafeny teny tsy dia zavatra lazay isan'ny misedra ity olana ity ny tanora monina ny tanan-dehibe amin'izao fotoana noho ny fidiran'ny kolontsaina vahiny sy ny firoborobon'ny teknôlôjia izay isan'ny manimba ny rafim-piarahamonina sy ny tontolo iainana eto Madagasikara ny fivoaran'ny teknôlôjia izay ahina mpitombo ny tany tsy fahaiza-manoratra fa ihany koa ahatonga ny taranaka teoriana makiteny diso efa zatrany hoe mampiasa ny tambajotra tseratsera io dia tsy mahay manoratra tsony ohatra manoratra amin'ny stylo fa tonga dia le hoe manoratra amin'ny vatana iny aloha dia efa zava-doza ho an'izao tontolo zao mihitsy iny fa tsika malagasy manaraka amin'ilay famoezan-teny dia ho potika indraiky koa dia ho teny diso dia inona zany ny fitsipifezana rehetra momba ny fanorata amin'ny fomba fiteny dia ho rava-dolo koa zany zany rehetra nefa miainga amin'io rehefa io nazatranao dia lasa tsisy dikantsony rehefa atsoatra iny dia tsisy hay anoratra tsony tsony iny le tsy ahitana stylo na tsy ahitana fomba fanoratana tsony tonga dia eo amin'ny tambazotra tseratsera zay misy zany mahay mamaky teny avy eo indray mbola le mamaky teny indray mbola teny diso satria le fomba fanoratana azy dia zay arak'izay fanononanao atsotriny zany tokony eritreretinao fa anao kangaha zany le teny zany ny teny betsaka ny olana teraka ny tsy fahafehezana ny tenin-drazana na eo amin'ny fiarahamonina izany na any an-tsekoly tsy izay ihany fa lasa sakana amin'ny fivelarana eo amin'ny firenena ny tsy fahafantarana ny dikany teny tsy afaka mifanerasera tsara amin'ny olona iray tsy afaka manome hevitra na mandray izany amin'ny tokony ho izy fa mandiso ka mety hiteraka zavatra hafa misy akony eo amin'ny fiainam-pirenena ihany koa mitarika amin'ny fahaverezan'ny ampanin'ny kolontsaina ny fanjavona ny teny raha ny zava-misy vitsy ny mampiasa ireo teny malagasy tranainy eto amintsika fa miroso amin'ny fanaovana sy fampiasana teny hitsin-dalana na fanafoezan-teny indrindra ireo tsy dia hisahirana ankoatra izay mifangaro ny teny vahiny na nogasiana ihany koa ny teny malagasy amin'izao fotoana izany hoe tsy miteny malagasy intsony ny tanora ankehitriny teny vary amin'anana no teny fampiasan'izy ireo amin'ny andavanandro dia ny teny vahiny na frantsay izany na anglisy mifangaro teny malagasy noho izany sarotra ho an'ny tanora malagasy ny manoratra sy miteny ny teny malagasy ofisialy tsy misy fangarony mampanotantelany hoe misy fanovana tokony atao ve ahatsotsotra kokoa ny fanoratra ny teny malagasy sa misy fampianarana sy fanabeazana tokony atao amin'ny olona amin'ny fanajana ny fitaovana efa eo am-pelantanana raha ny fahitako azy mantsy dia lay fisainana malakisahirana lay fanaovana hitsin-dalana ny tena mibaiko fa tsy dia le hoe filana ny fanovana tsy izay loatra satria raha hiteny azy zao ohatra hoe televizion dia iveriko fa tsy misy mihitsy manakana tsy hampiasa amin'izay teny hoe televizion izay dia soratana araka ny mahapety amin'ny sofina malagasy miaino azy sy amin'ny fomba fanoratra miainga amin'ny taretsoratra ao amin'ny abidi malagasy tsy fampaninina azy ary everiko aza fa fomba ahafahana mitahiry ny teny malagasy sy mitahiry ny teny malagasy amin'ny fanonona sy ny fanoratra azy
ankilany sarotra ny amerenana amin'ny laoniny sy anitsiana izay teny mifangarona teny vany amin'nanana izay ho ny teo anivony akademia malagasy aotsiranana nge misy ilay faneresaran'ilay tatsambo sy ny any avany velana dia tena andro zany zao tena vangaro mihitsy ny teny frantsay dia nany Sainte Marie koa vangaro ny teny frantsay sy ny teny malagasy ary ny lasa ohatrany lasa kolotsaina mihitsy kelera dia hoe amin'ny firy zao amin'ny lafiny anankiray sarotra aloha ny amerina an'izany hoe anao anitsy ary diso kosa koa aloha le teny hoe ilay hoe tena sarotiny tanteraka mihitsy alao atao amin'ny teny malagasy madiro any zay le atsiny hoe puriste diso kosa zay fa amin'ny lafiny anankiray ezaka hoe karaha hoe aiza raha amin'ny lafiny anankiray zay zany zao dia hoe ny any antsiranana zany no tena mampifangaro teny be ary nefa fa tena fiainana any mihitsy le izy tsy mety izy ary ny any Sainte Marie ihany koa dia ny any amin'ny tanan-dehibe mety ho Tananarivo zany amin'isy amin'izay raha ny hitana anivo ireo sampandraram-panjakana eto Madagasikara teny vahiny avokoa no nandrafetana ny didy amandalana ifampifavezana sy iana ny vahoaka didy izay tokony avozina iray mantolo amin'ny teny malagasy ho farazana ny firenena ho ny teo anivony commune Ambohitrimanjaka tsy maintsy mily hoe avozina daholo zany lalàna rehetrarehetra zay taratasy faneraserana resaka ifandraisana dia aloha tonga dia teny malagasy mivoaka ny didim-pitsarana ianao ve mahita didim-pitsarana eto Madagasikara zao raha voaka ny any amin'ny fitsarana dia amin'ny teny malagasy mbola amin'ny teny frantsay daholo ohatra hoe mamoaka reny bulletin numéro 3 zany zao dia efa hitanao hoe ohatran'izany izy any amin'ny mpitona fanjakana mihitsy zany tonga dia mamoaka hoe aloha ifampifezantsika zay ny teny malagasy ninona zany taratasy ifandraisana fomba fifandraisana dia teny malagasy ho an'ny commune Lasorakosy indray fadisotso-pelona no mameno ny 7 isanjato ny atota taratasy voarain'izy ireo amin'ireo mpikirakira izany eny anivon'ny commune misy ireo teny zay efa araiky tapisaka amin'ny olona zay tonga ety amin'ny commune manao ny raharaha ohatra hoe légalisation sy ny certification dia lasa miteny ny olona hoe icertifie zavatra na ilégaliser zavatra zany na dia misy ara ny teny malagasy mafesy hoe afaka andikanana zany ohatra hoe fanamarinana tsonia na ihany koa ohatra hoe fanamarinana dika mitovy dia efa lasa tsy mahazatra intsony izay fampiasana le teny malagasy izay na dia misy ary zany zay zavatra rehetrarehetra izay dia misy ihany koa ny fifaneraserany ny mpitondra sy ny entina eto anivon'ny commune ireo olona zay manoratra taratasy makaty amin'ny ben'ny tanàna na makaty amin'ny mpanolontsaina sy ny ben'ny tanàna lefitra reny indray dia tena hoe amin'ny teny malagasy raha indray ny ataoko hoe 7 isanjato ny taratasy izay voaray fa sainga ao anatin'ireny taratasy reny dia tena PDB le diso tsopelona PDB ilay atao hoe diso fanoratra zany ao anatin'ireny taratasy ireny zay zany no ahitana fa ny malagasy zay makaty amin'ivon'ny birao-mpanjakana dia tsy mahafeny teny malagasy nefa ihany koa tsy mahafeny teny hafa tahaka ny teny frantsay araka izany tsy tokony ho adino ilay fomba fitenenana hoe andrianiko ny teniko ny hafako feheziko misy ihany koa ny fomba fitenenana manao hoe fa itony teny tony no hanajana ny tony tany tony izay manaja ny tony teny tony no hajainy ny tony tany tony izany hoe ny teny no hanajana ny tany ka raha manaja ny teny dia manaja ny tany ankoatra ny teny malagasy sehatra maro maneho ny malagasy eto amin'ny firenena ihany koa no ahitana izay fampitehan'izay amin'izao fotoana raha ny fananjavana tsy avery asina tanteraka ny teny malagasy araka izany tokony hiezaka hatrany ny tsirairay fa io ihany koa ireo ray aman-dreny eo amin'ny lafiny fanitsiana sy fitenenana araka ny tokony ho izy ny teny malagasy rehefa mbamiresaka dia antitrika ray aman-dreny ny teny amin'ny zanakitsika hoe tsy dia fiteny loatra zany fa zao ny fiteny matetika manko ny tanora amin'izao fotoana zao indrindra mampiasa an'ireo teny jatovo ohatrany hoe indray zany ny tena mipetraka fa le teny hoe tena manara-dalàna sy ara-penitra tsy ahontsony zay zavatra hay ka ny any zany tena mampatahotra hoe miapotika daholo na kolotsaina na kolom-piarahamonina na fomba fanoratra na fomba fiteny dia inona zany sisa manjaratsika mieritreritra matetika moa zany ary amin'izao fotoana zao dia tena hita tokoa
fa raha mpianatra zanaky ny ray aman-dreny zany de any amin'ireny le hoe expression française reny no mahafalifaly azy kokoa. Tena izy dia tokony trandraka aloha zany ny ankizy a maha malagasy zay ny tena izy zay hoe malagasy aho, ahoana mikasika aty, ahoana ny fombako, ahoana ny fiteniko zay. Fampahafantarana zany ny tena maha malagasy aloha, zay vao mindroso a amin'ny fitenim-pirenena hafa sy ny fomba ny firenena hafa. Ka tokony arindra tsara zay zavatra hoe fa diso be manko tsika ray aman-dreny a, tena diso be mihitsy tsika hoe rehefa mahay miteny français zany ny ankizy de lazaina fa mahay, kanefa raha aneo hevitra izy a tsy tafavoakany mihitsy. Manoloana izany ny rafim-pampianarana eto Madagasikara mihitsy no tokony asiana fanovana ahafahana misoroka izay fahasimbany ny teny malagasy izay hoy ireo olona nanaovana fanadihadiana. Tokony hiverina amin'ny vakiboky ny tsirairay ary koa hiverina hianatra kabary sy ny fanaovana tononkalo. Manana andraikitra lehibe amin'izany ny fitondram-panjakana. Io zany a le rafim-pampianarana mihitsy zany a ny tokony asy-panovana mba ahafahana hoe mifeha ny teny malagasy ary mifeha ihany koa ny teny vahiny satria tena ilaina ihany koa ny teny vahiny a, satria ny antsika ny ara-toe-karena mbola tsy mahaleo teny dikan'izany a mbola mampiasa zany an'ireo teny raisam-pirenena tsika zany raha fampiraharaha ara-toe-karena ka ilaina ny teny vahiny fa kosa tokony arindra araka an'izay. Manarak'izay dia zahay mpanabe zany mahita hoe io fandaharam-pianarana amin'ny teny vahiny io a dia tsy mampahay teny vahiny mihitsy io zany, fa tokony hovaina io zany satria hoe hatrany amin'ny kilasy ambany ny ankizy de efa miteny frantsay tonga aty amin'ny terminal, kanefa tonga aty amin'ny terminal mbola tsy mahafehy an'izany anie ny ankizy de sady tsy mahay teny malagasy izy a ny tsy mahay teny vahiny, de eo zany le fahavoazana lehibe. Tsy de hoe anjara andraikitry ny commune no andeha ho sarotiny amin'ny tsipeliteny fa manana andraikitra lehibe ny fanjakana de ny ampianatra ny ankizy a satria any anatin'ny fampianarana le ny fanitsinana zany fa tsy aty anivony fanjakana birao-panjakana tahaka zao akory fa mino a fa ny fitondram-panjakana tokony andray atao hoe fepetra mba tena ahafahana manamafy ny fampianarana ny teny malagasy a, indrindra moa ny atao hoe famakina boky a ho an'ireo ankizy zay tratra ny fanatotoloana ankehitriny satria le fanatotoloana ny tena mahatonga an'izay a de mila ezaka lehibe zany a ny amin'ny tena hoe fanamafisana ny fampianarana eto amin'ny tany repoblikan'ny Madagasikara. Ho an'ireo mpandalina ny teny malagasy ankilany, manana andraikitra mpiela ireo teny sy voambolana tranainy ny sokajin'olona tsirairay, indrindra ny mpanoratra, mpampianatra, ny ana-manjery sy ny maro hafa. Ny fampelezana ireo teny tranainy izay isany anampibetsaka ihany koa amin'ny famelomana ny teny malagasy, saingo sarotra ary mety anahirana amin'ny fifandraisana amin'izao vaninandro izao ny famoahana azy ireny raha ny fanazavana. Betsaka amin'ny voambolana bazisika amin'izao fotoana izao nefa voambolana tsy fantatry ny olona tamin'ny andro na renam-ponomerina na tamin'ny andro ny Andriamasina Valina, tamin'ny andro ny Ralamo, ary anahirana eo amin'ny fifandraisana andavanandro raha ohatra ka ny voambolana nampiasainy ireny olona ireny tany amin'ny taonjato fa 2 na 3 talohantsika no ampiasaina amin'izao fotoana izao, satria ny teny dia fitaovana anankiray izay ahafahany vondron'olona eo amin'ny toerana anankiray mifankahazo resaka, ka rehefa teny tsy mifankahazo no ampiasaina, voambolana tsy mifankahazo no ampiasaina dia manahirana eo amin'ny lafiny fifandraisana amin'ny fiarahamonina izany. Jeivina isan'ny mampanankarena ny teniny hafa ny fampivoarana ny teniny sy ny famoronana teny vaovao. Tokony roso amin'izany ihany koa isika eto Madagasikara miainga amin'ireo teny tranainy. Eo anatriny ilay zavatra vaovao mitranga eto amin'ny teknôlôjia vaovao dia azontsika atao ny mamorona voambolana. Andray ohatra zao ny hoe allumette dia hitantsika ny hoe afikasoka, misy ny hoe briquet zay tsy afikasoka intsony fa azontsika atao hoe afipika, zany hoe misy lasitra ametrahana an'ilay famoronana teny hoe afikasoka, afipika, afinangatra, mantsy ny feu follet, afitroa, mantsy ny volcan. Endry zavatra tahaka zany tsy ataotao fahatany zany le izy fa misy rafitra ametrahana azy ary tahaka zany no atao rehefa mamorona teny. Arahany zany amin'izay dia le fanajana ny felitra ilay tenintsika dia ampidirina ao anatin'ny fanonona sy ny fanoratra azy ilay izy. Ara-tantara teny vahiny maro no nandrafetana ny teny malagasy tany am-piadohana, isan'izany ny teny aostronésiana
izay fiteny avy any amin'ny faritra azia, ny teny arabo, ny teny jiosy, ny teny eropeana sy ny teny anglisy ary ny fiteny sanskrit izay teny indiana tranainy. Tsy tokony ho sarotiny araka izany tsirairay noho ny teny malagasy izay isan'ny teny fangaro tany am-piandohana. Firavonana zany rehetrarehetra zany nandalo tamin'ny vanim-potoana samihafa teo amin'ny tantaran'ny firenentsika no famatotra tamin'ny fiavian'ny mponina. Raha ny tantara ny atreto aloha dia ny hoe tao anatin'ny arivo taona voalohany taorianan'i Kristy zany no nirafetan'izany firavonana izany. Marina fa misy resahana ihany hoe talohan'ny Kristy zany hoe tany roa arivo taona lasa talohan'ny Kristy dia efa nisy mponina teto araky ny fahafantarana azy. Misy ary milaza fa talohan'izany tsy fantatra be ny any hoe izy ireo olon'ireo fa ny fantatra aloha hatreto dia hoe tao anatin'izay le arivo taona voalohan'izay taorianan'i Kristy ny tena hoe nirafetan'izany firavonany ny teny malagasy izany. Arakaraky ny fandroson'ny fotoana sy ny fandraisantsika amin'ny any velany no mampiditra voambolana vaovao hatrany nisy ny foronina fa nisy koa ny namoazana teny tranainy ary misy ny nogasiana fotsiny zao mba hifanaraka amin'ny fomba fanoratra sy ny fomba fanonona amin'ny teny malagasy. Raha ny zava-misy mitady tsy ho tazana eto amintsika intsona ankehitriny indrindra amin'ireo tanora heverina ho avaram-pianarana ny fahafaizana ny teny malagasy raha tsy mihetsika ireo olona tsirairay avy manana andraikitra amin'ny fanandrify amin'ny famerenana izay asin'ny teny malagasy izay ho very asina tanteraka ny teny malagasy ary ahina tsy anana ny anjara toerana intsony eto amin'ny firenena fa ny teny vahiny no anjaka. Hatreto ny baiboly ireriany izay voadota sy voadika manontolo tamin'ny 2 jiona 5telopolo no azo lazaina ho tsangam-bato lehibe manapirofo ny fahavelomana sy ny fampiasana ny teny malagasy. Hitantsika araka izany fa zava-dehibe ny fahaizana mifehy ny teny malagasy na eo aza ny fisian'ny fanatotoloana sy ny firoboroboan'ny teknôlôjia ho sarotra ny anitsy sy hanoro ireo taranaka ny aoriana ary indrindra ny teny sy hananatra azy ireo hifehy ny teny malagasy raha tsy isika amin'izao fotoana no mahay sy mifehy izany. Anjarany tsirairay araka izany ny mampiasa ny teny malagasy izay taratry ny maha malagasy atsika. Tapitra ny fandaharana ankasitrana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Azonao ataony mamerina mijery ny alalino ao amin'ny tv.cool.mg na ny maneho ny hevitra ao amin'ny page Facebook ny Cool. Veloma tompoko.